mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomerabantsika tsirairay avy-indray tonga eto ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mandray antsika isa-tokantrano amin'ny manaraka tsy tapaka ny amin'ny izao fotoana izao irariana dia hitondra famelombelomana ny fananao ny fianarana ten'Andriamanitra. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka ry Tompoandriamanitra mbola velom-pikiderana sy mankasitraka anao feno izay ny amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay. Mankasitraka ihany koa ny amin'ny fiarovanao anay satria maro mety zava-miseho amin'ny fiainanay izay tsy fantatray mety ho tsy eto akory izay fa noho ny fiarovanao izay tsy takatry ny sainay akory ary maimaim-poana dia eto izay ka te hisaotra anao manokana izay ary te hisaotra ny teninao ihany koa satria izany dia jiro manazava amin'ny fiainanay. Voninkaina anao izay ankehitriny raha io ka mitenena raha io fa amelombelona ny fomampananay ianao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fitsapana ny Tompo. Asaiko ianao maka ny salamo 120 ndinika ny salamo 5:20 koa isika izay milaza ny fitsapana araka an'Andriamanitra ao amin'ireo andininy teny ireo. I Meriba no toerana nitsapana an'Andriamanitra ny Israely tamin'ny fanoheran'ny fahatokiana sy ny heriny mba nomezana an'izay ilainy. Ny salamo 120 dia manao fanodinkodinana mahaliana ary mandika ny zava-nitranga mitovy amin'ny fotoana nitsapan'Andriamanitra ny Israely. Ary noho ny tsy fankatoavany sy ny tsy fahatokiany dia tsy nahomby tamin'ny fizan'Andriamanitra ny olona. Mitondra hafatra roa ny firesahana momba ny Meriba. Voalohany tsy tokony hamerina amin'ny fahadisoan'ny taranaka lasa ny vahoakan'Andriamanitra. Tokony hatokan'Andriamanitra kosa izy ireo ary handeha amin'ny lalany. Faharoa na dia tsy nahomby tamin'ny fizahantsoetra zany olona dia tonga nanavitra azy Andriamanitra rehefa tao anatin'ny fahoriana izy ireo. Ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny lasa dia manome antoka ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny taranaka vaovao. Asehon'ny salamo 5:100 ihany koa fa ny fisedrana ny fomba nitsapana ny fitokisan'i Josefa tamin'ny faminanian'Andriamanitra ny hoaviny. Ireo Hebreo ny teny Hebreo hoe tsarapa na hoe voazatoetra ao amin'ny andininy 7:20 dia midika hoe manadio na ihany koa hoe voadio noho izany ny tanjon'ny fizahantsoetra nataon'Andriamanitra ny finoana Josefa dia ny anesorana izay mety ho fisalasalama amin'ny fampanantenan'Andriamanitra sy hanamafy orina ny fitokisan'i Josefa amin'ny fitaren'Andriamanitra. Ny tanjon'ny famaizan'Andriamanitra noho izany dia ny hampatanjaka ny zanak'Andriamanitra sy hanomanana azy ireo ho amin'ny fahatanterahana fampanantenana araka ny asehon'ny ohatra Josefa. Kanefa ny fandavana ny toromarik'Andriamanitra ihany koa dia miteraka ditra sy hamafy ny fon'ny olona mafy loha. Mitaky ny fankatoavana aingana sy tsy misy isalasalana ny lalàn'Andriamanitra fa ny olona kosa matory, malemy noho ny fitaky Satana izay manolotra ny fialan-tsiny sy ny fisolokiana ary mandresa ny fisalasalana izy ireo ka milaza toy ny lazainy tamin'ny Eva tao amin'ny saly manao hoe tsy ho fatotsy akory ianareo izy. Ny meloka nefa mirona ny mba ny finoan'ny hafa. Izay no evain'izy ireo tena ratsy tamin'ny voalohany dia very tsikelikely izany fisehoan'izany tamin'ny fijoroana ho anoloana tsy tapaka. Mandra-pahatonga ny farany dia anontany-teny izy raha tena fahotana tokoa izany ka latsaka tao anatin'ny fahadisoana izay mitovy an'izany. Izao ny tsaroviny amin'ny ity lesona ity, ny tanjon'ny famaizan'Andriamanitra
dia ny hampatanjaka anao. Ny tanjon'ny famaizan'Andriamanitra dia hanomanana anao ho amin'ny fahatanterahany fampanantenana. Noho izany dia aoka isika hifahatra tahaka ny Josefa, hisaotra mandrakariva ihany koa ny amin'ny lalam-piainana rehetra, ekena fa misy ny sarotra, mety mandatsa-dranomaso mihitsy aza, mahakifoka nefa aoka hitraka isika. Fa ny fihevitra hoe Kristy tsy fihevitrareo ary ny lalako tsy mba lalanareo. Vavaka isika, reranay tsara ny isan'andro mbola misaotra anao ny amin'ny izany teninao izany, misaotra toy fa miainay tokoa nefa na dia tsy fantatray ny antony fahatongavan-javatra eo amin'ny fiainanay, izay kosa mangataka amin'ny fanahinao masina mba hankahery anay, ka atoky ianao mandrakariva fa mahasoa anay ny zavatra-drehetra. Tompo atao amin'izay tsy atory, tsy hovariana, fa hitraka sy hipanjona anao mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.